misy paraky zay fanenanandraky zay apila manjamanja zarika sy magaga eva hono anarany sy patsara eve alaiko vady eva satria izy dadiako si magaga eva hono anarany sy patsara eve alaiko vady eva satria izy dadiako eva zalaitiako eva tsy foko izy nefa miriko tiko tsy ariako eva zalaitiako eva tsy foko izy nefa miriko tiko tsy ariako alaiko vady izy agatako miaba sy mamany agny e azala be rehefa misy soa vaovao akamo safidio ny tolotra tianao manomboka amin'ny ariary zato maharitra ray telo andro na fito andro zay tianareo e sady mbola misy antsy makany amin'ny numéro famille midira 123.orange.mg dia ividiana koa reo akamanao mahasana ny tontolo-piainanao Orange.
Ny fiarovana ny sandrika izay isan'ny zava-dehibe amin'ny fambolem-bary dia miara-mientana ireo vatandehilahy avy amin'ny fédération enina mivondrona ao anatin'ny komité vonjy eo amin'ny lemaka PC 23 sy ny manodidina namboly Zanakazo teto Ambatofotsy Mavilava commune Bejofo Zanakakininina Grevelia ary Akasia miisa 500 sy 200 fototra no novolena tamin'ny velaran-tany 2 hektara. Vonany anaramaso ny azo novolena mba tsy averimaina ny asa natao moa ireo mpahazo tombotsoa. Ohatra mitonga amin'ny tenda ny zava-nisy tamin'ny fotoana aty izay tsy nisy orana mihitsy. Dia tonga saina tamin'izay ny fédération enina ao anatin'ny komité vonjy dia hanao reboisement amin'ny sandrikan'ny Sabe. Eto amin'ny toerana ity satria ity zany dia tafiditra anatin'le sandrikan'ny Sabe. Zany hoe efa nomanina tokoa izay fanarahamaso satria raha manao anao nefa tsisy fanarahamaso dia sahala tsy manao ihany. Raha ny tena marina dia tsy anatin'le asan'ny papri andihan'ny faharoa izao fambolekazo izao fa anjaran'ny asan'ny Proder fa nohon'le fasika be midina makany amin'ny Sabe zany dia nanapa-kevitra ny komité ireo fédération enina ao anatin'ny komité vonjy nanapa-kevitra andao mba jerevana ny fiarovana ny tontolo iainana. Marihana fa ny tetikasa Proder eo ambany fehiny ministera ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala sy ny ministera eo anivon'ny fiadidina ny republika misahana ny fambolena sy ny fiompiana no nanoana ny fédération tamin'ny fanatanterahana ity fambolekazo ity ary ny fanirian'izy ireo dia ny isiny izany isaky ny fédération. Sampana iray izay misahana ireo asa sosialy ataon'ny orinasa Orange, ny Orange Solidarité Madagasikara. Sehatra telo lehibe no tena iasany ny eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny kolotsaina. Tetika asan'ny Orange anampiana sy ampianarana amponina hiatrika ny fivoarana ny éducation numérique. Ao anatin'ny éducation numérique zany dia misy tony sekontony izay omenay tablette fa misy koa ny maison digitale pour les femmes izay manampy ireo vehivavy izay tena sahirana eo amin'ny fiainana mahantra tsy nahita fianarana dia ampianarina izy mba ahafahany mahita fahaizana sy fahalalana ka mba ahafahany mahita asa ny orinany na mety manorona asa koa izy ho anazy. Nahazo tablette misy 50 sy vidéo projecteur iray avy amin'ny orinasa Orange. Ny CEG ao Parafaravola sy Firamagavaratra ary Ambotsolozana hiatrena ity taom-pianarana 12 sy 2 17 sy 2 ity. Ny AS Saint-Pierre izy ireo no tafakatra ho solotenan'ny faritra loatra mangoro eo amin'ny fiadina ny amboarana ny filoham-pirenena andian'ny fahatelo na ny coupe de président à 3e édition taranja basketball raha ny fanandrina tamin'ny ekipany Angaredona ka nandresen'izy ireo ireto farany tamin'ny isa 7-70 no 70. Lalao fifanitsanana izay ny farana ny alahady teo teny mikanja CEG Razaka na dia niezaka nanindry aza ny ekipany Angaredona isan'ny tompony an'ireto ekipany AS Saint-Pierre ireto ny fananana mpilalao lava izy ireo izay mpikambana ao amin'ny zone centre ahitana Analamanga, Analanjorofo, Antsinanana ary Loatra Mangoro. Marihana moa fa ny faefatra ka hatramin'ny 12 ny volana Martsa izao no anatanterahana ny fifanitsanana any Antananarivo. Tena milaira misy toerana anoratako izay tiako rehetra, message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday Orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook maimaim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy raha vao mipoitra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaim-pony ianao dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook maimaim-pony na tsy Facebook maimaim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo-piainanao Orange.
sambatrao manana